Fa ifarana kosa ny iraika amin'ny 30 janoary ho avy izao ny fanatsarana ny lisy-mpifidianana. Izay no anisan'ny votoatin'ny izay niarahany avy eo anivony fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika miaraka amin'ny mpikambana amin'ny komisiona izay mahaleo tena misahana ny fifidianana vola ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Ny fanatsarana lisy-mpifidianana no votoatin'ny dinika izay niarahany avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika miaraka amin'ny mpikambana amin'ny vaombera mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana. Fanavozana lisy-mpifidianana izay nisokatra nanomboka ny voalohan'ny volana Desambra 2024 ary farana vonjimaika ny faraka amin'ny 30 janoary 2024 ary ny 15 aprily 2024 vao hikatona tanteraka ny fanavozana ny lisy-mpifidianana. Manentana ny olom-pirenena feno 20 taona anantony any anivon'ny fokontany ny seni hijery ny anarany na hisoratra anarany ao anatin'ny lisy-mpifidianana. Ireo tanora tonga taona zany dia tafiditra ihany koa voasahan'ity fanavaozana isa taona ity. Eo ihany koa ireo mpifidy izay miova fonenana. Ny listy ny mpifidy zany dia eo anivon'ny fokontany no andrafetana azy ao amin'ny mpifidianana anankiray ao amin'ny fokontany. Ka raha vao miova fokontany ilay olona, miova mpifidianana zany dia tsy maintsy voasahan'ny fanavaozana ny listy. Zay ny problème antsika eto Antananarivo manokana. Raha vao miova fotsiny ianao ny toeram-ponenanao zany dia tokony misy moa le hoe fanafoanana ny anaran'ilay olona, certificat de radiation amin'ny bureau de vote. Na anoratana azy zany dia mandeha amin'ny bureau de vote fokontany vaovao izay ifindrany fonenana. Anisan'ny sosokevitra nentina avy amin'ny fikambanana politika ny marina ny tokony hanomezan-danja ny lisy-mpifidianana ny fokontany. Ary everiko fa ny lisitra mivoaka avy any amin'ny fokontany eken'ny voamera anifotony any amin'ny fokontany amiko ny tokony ho lisitra référence na hoe lisitra fototra zany. Ka raha misy zany ohatra lisitra avy aty amin'ny fobe miverina any amin'ny fokontany ka tsy mitovy amin'ilay lisitra niainga tany amin'ny fokontany dia tokony hanana lanjany kokoa ilay lisitra any amin'ny fokontany satria ireo no makalala hoe reto ny olona eo an-tanàna. Izay nga manitako tena vahoana satria ny olana ange miakatra ilay fanisana ty amin'ny fokontany dia hitantsika eto fifidiana be ny tanàna teo fa be dia be ny olona izay voatsoka tao anatin'ny lisy-mpifidianana rehefa natota ilay lista. Izay tsy mitovy mihitsy raha ampitaina amin'ny fanisana taty amin'ny fokontany. Dikan'izay tokony omena lanja zany araka ny lalàna ilay lisitra voafarana avy aty amin'ny fokontany satria amiko iny no marina indrindra. Raha ny zava-misy eo anivon'ny fokontany na dia akatoko aza ny datiny iraika amin'ny 30 janoary amaranana vonjimaika ny lisy-mpifidianana, mbola vitsy ny tonga manatina ny fokontany samihafa. Tao anatin'ny fivoriana androany ny filohan'ny seni Rakotomanana Hery dia nanao antso ny antoko politika ary fiarahamonim-pirenena mba hitondra ny anjara birikin'izy ireo amin'ny fanentanana ny olom-pirenena hisoratra anarana amin'ny lisy-mpifidianana. Ny fahatsaran'ny lisy-mpifidianana izay antoka ho an'ny fifidianana madio.